ny fahafantarana ny tsy fisian'ny rano, ny tsy fisian'ny sakafo dia mangony fotsiny am'izany fotoanan'izany dia zany rehetrarehetra zany mampametram-panontaniana. Tsika moa efa tsy hitanisa-tsony hoe tamin'ny fomba nianiana ny filohan'ny repoblika dia tampoka ny anjairana vato be teny Androvateny de samitaitra ny rehetra hoe fambara iny zao rehetrarehetra zao misy dikany daholo zany amina resaka tranga zay mahakasika firenena satria tsika ambarantsika mandrakariva dia ity Madagasikara ity tompoko tany masina. Raha mbola tsy mahay tantara Madagasikara aza mitetateta hitondra fanjakana tompoko. Raha tsy mahafantatra ny olombelona sy ny fisainan'ny olona ato anatin'ilay Madagasikara aza mitetateta hitondra tompoko. Fa tsy azo atao, tsy azo anaovan-dratsy ary tsy azo anaovana zavatra hivelana zay zavatra tokony heverina fa tokony hampandrosoana zany firenena zany ity Madagasikara ity na mifanohatra am'izay lafin-javatra tokony hampandrosoana ny firenena zany. Ary raha vao manao zavatra tahaka izay de miseho amin'ny endriny hafa. Zay ny tenentsika hoe tamin'ny masiny ity betsaka ny naneho fanaporofona fa ato le jiosy betsaka ny naneho fanaporofona fa misinga an'le fiaran'ny Noa ty Madagasikara, betsaka ny nanao fanaporofona fa misinga an'lay dity zay azony Mosesy teny atenilohatra aty Madagasikara ty betsaka ny naneho fanaporofona am'zany rehetrarehetra zay iresahantsika ny amin'ny hoe tany masiny ity. Ary betsaka ny zavatra zay zava-miafiny zao tontolo zao mba ananantsika Madagasikara conservation zavatra ngeza be eran-tany. Ka raha ohatra ianao heritreritra hanao rava-dratsy, hanao tsinitsinina na hamotika an'izany tany masina zany de mba mieritsereta ihany fa miseho amin'ny endry zavatra rehetra ny zava-misy am'izao fotoana zao de zany ny tokony hitandremany rehetra rehefa hitondra fanjakana. Zany ny tokony hitandremany rehetrarehetra ny amin'ny hoe ity fanjakana ity marina fa azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna l'izy de tokony mba mipitrapitra, tokony mba mipiripirina, tokony mba tsy mihetraketraka le fitondram-panjakana manangana kolizery manao zavatra hafa ry sinsisa fa tokony mba hitandritandrina ihany. Kanefa moa ndraindray le fitondrana mieritreritra hoe izy ny tena mahay zavatra ary tsy de mametraka ho zava-dehibe am'izany kolotsaina sy fisian'ny Malagasy sy Madagasikara zany de midona le izy. Midona tahaka zao le zavatra tsy hoe minotsika fa miresaka tsika ny amin'ny hoe manino zao zavatra zao ny misy de resahantsika ohatran'izay le izy misy le tranga satria efa betsaka ny filazana nataon'ireo mpanjaka, betsaka ny filazana nataon'ireo fiombonam-ben'ny andriana sy ny sisa. Betsaka lay filazana zay nitranga tetseroka zany rehetra zany natonga ny rehetra hiteny. Efa ao am'sary ao lay sary any Tomasina io hitantsika io zany ny any Tomasina zay efa mandeha ny fitokonana zany zay ataony Onivony Ladoany any Tomasina zao zany no sary etsika naporofona zany fa ny vaovao zay zaraitsika dia vaovao mitombona sy ara-dalàna tsara ao anatin' zao fandarana zay ataotsika zao mba ahafantarany rehetra azy doanina en grève. Zay zany ny soratra zay baribary hitatsika eo pasy mazava izy tia eny amin'ny toerana misy ny resetin'ny doanina zany manatanteraka zany ary manohana an'izay fitokonana zay natson'ny Saint-Pidou zay zany ny eo anivon'ny mpiasan'ny faditseranana any amin'ny faritany. I Tomasina io azotsika vaovao io ary dia asehontsika arak'izay ny any Antaninarenina ihany kio de efa miroso arak'izany rehetrarehetra zany zany ary ny zava-misy ary mahatonga antsika hiteny ny amin'ny hoe lay zo ara-tsindikaly, lay zo ambaran'ny lalam-panorenana dia zava-dehibe zany ary zava-dehibe ny fampiasana an'izany rehetrarehetra zany. Zay ary no zava-misy amin'ny akabeany raha ohatra ka efa azotsika faranana de ho faranatsika ny fandarana ny namantsika Rina Arabe Mananjara mbola hiditsy eo amarana ihany amin'ny fandarantsika fa zay aloha zany ny vaovao lehibe zay ny zava-misy teto anivon'ny firenena dia ho arahantsika satria mivoatra isanandro ny zava-misy rehetra eto anivon'ny firenena de anaraka izany isika arak'izay zava-misy fa raha iverenina le adevitra teo de hoe ny fanjakana nateraky ny doublon, ny fanjakana nateraky ny zay hoe tsy firarahina ny fisian'lay Andriamanitra tampondro zay lay fanjakana
zay niterena ny ahazona azy ary rehefa niomanana tany ambadika tany ny fitaovam-piadiana araka ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny antenimerandolona ny fanjakana zay ny olona teo ambony alahelo tsy tsara tsodrano dia miteraka lafin-javatra mampatahotra tahakan'izao avokoa zay no famaritana azy amin'ny akapobeny anjarany rehetra no mandray sy mandrefy izay tandrifiny anjarany rehetra no miteny anko ny zava-misy araka n'izay resahantsika izay amin'ny akapobeny ny endriky ny fandarantsika fa efa ho avy eo ny namana arina amaraparana araka n'izay no maniny ho atsika anatina minitra vitsy isika moa zany de efa mandrosa anko ny fotoana ary de ny tenako de efa ametraka sady ny veloma mandra-pitafandray ho atsika rehetra raha mbola tahin'ilay nahary zay isorana lehibe manampy atsika isan'andro san'andro dia ho tafaradalany eto atrany isika rapitso fa ny androany aloha zany dia vitany amin'ny anjarako rina rahabe mananjara raha teo efa mivonimbonina eto akaiky eto eny ary amarana ny fantarana miara-manotsy sika amin'izao fotoana izao isaorana aloha isika menakavy naharitra hatramy farany ny tiana petraka eto mpamaranana dia ny hoe raha izao no mitoy zany amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara grevy atsy tsy mandray volany atsy ny orana tsy misy ohatra mba latsadasaka kely le herika teto Antananarivo de ohatra nisy lena kely amin'ny parabrise de mba falifaly daholo fa mbola tsy misy orana zany zao aloha fa iny zany mbola miankina amin'ny nahary iny dia mirehatra ny etsy isika mirehatra ny etsy ny vidim-piainany dia tsy tahany hoe 3 andro de midina iza zao zay midina eo ny rano tsy misy fa de mifanjevy tanteraka efa tapabolana zao ny teny avaradrany teny no tsy araka ny tokony izy ny fandehan'ny rano ary io de tenenina foana io satria zao ny teneniny mpiaramonina eny hoe mba tenenao ka le izy eny hoe tenenina foana fa tsy fantatra hoe misy miaino sa tsy misy miaino fa dia zay moa no anjarany fandarana tahaka anytony tsy misy mihitsy manana eritreritra hoe nde iaina ao anatina fahantrana mandra-pikipo amin'ny maso tsy misy eritreritra an'izany mihitsy fa matoa zany hoe miaina isika mianakavy dia mba hoe nomen'Andriamanitra ny sahazatsika kanefa Andriamanitra no mame ny arena Andriamanitra no mame an'izao rehetrarehetra zao zao fahasoavana rehetrarehetra zao sainga ilay malagasy dia tsy misitraka ny tokony hositrahany noho ny atao hoe fitongolanana maro lafy izay misy eto amin'ny firenena amarantsika araky ny nanambara teo fa dia efa hita eo amin'ny sary eo koa zany ny fitokonana ao Antaninarenina io ao Antaninarenina io teo ny tany Toamasina de io ny ao Antaninarenina resaka doany any io tiana ambara io araka ny nambarantsika teo fa izany moa no hoentiny eto de ampahafantarana antsika hoe tena misy le izy fa misy mantsy ny sasatsasany any ambadimbadika any miteny hoe onoony zany zavatra tsy mitombony zany sy ny sisa io ny sary tompoko doanina en grevy mitokona ny ladoany zay ny dikan'izany ho atsika izay mety tsy maharaka tsara mitokona ny ladoany zay ny dikan'io soratra io ary dia io hita amin'ny sary io zany zao ny ao Antaninarenina izany ny tiana amafisina fotsiny teny hoe efa misy aretina zany eto amin'ny firenena de io foana le politika na tipitopy mbola vao miainga lay atao hoe fitakina dia tsisy presaka ohatrany milamindamimany mitatra de io doanina en grevy zay zany zao any misy ka de hoarahantsika amin'ny atsipria mihitsy ny fivoarana io raha io satria zany ladoany zany dia aim-pirenena ny dikan'izany ary mampiseho ihany koa zany ny fiandrianam-pirenena satria matoa ny ministera misahana vola ao anatin'ilay ministera ao anatin'ny voasikajo hoe momba ny fiandrianam-pirenena souveraineté nationale dia misy dikany izay isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany tompolasy tongovavy ary dia irina indray ny eonantsika raha mipitso toy ny fotoana mahazatra samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko